Amin'ity maraina ity dia miaraba antsika tsirairay avy indray tratran'izao fandarana tonom-bavaka izao indray ny mpanompon'Andriamanitra. Ary amin'ity anio ity dia hivavaka isika ny amin'ny Cécile Randria izay mivavaka manokana ho an'ny zanany izay tsy salama antsika mba hanalana Andriamanitra izany aretina izany. Manana teny fikasana izay iraisina antsika dia ao amin'ny Jaona 7:faharoa, Jaona 7:faharoa izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ry malala, mangataka aho mba ambinina ny sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao tahaka an'izay anambinana ny fanahinao ihany. Andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, rain'ny ankohonana rehetra, mahita ny fanaintainany, mahita ny fangirifiren'ireo ankizy madiny tahaka ny Ezekely. Olombelona ihany izay, raha hivavaka fantatrao fa misy ny tsy fahatanterahana eo amin'ny ray aman-dreny, eo aminay tsirairay avy. Ka raha mbola mifona ho anay amin'ny hevitra masina indrindra ianao Jesosy, mamelany elokay mamindrafo aminay, mitalao manokana izay amin'izao fotoana izao, ny kasenao manokana any Ezekela kely, mba hahatonga azy hiverina tahaka ny zaza tanora kely izy, mba ho faly iriary, indrindra fa raha mianatra izy dia hanohy an'izany fianarana izany. Jesosy eo tsy mananinina eo am-pelantanana izay, mety efa nitsabo ny mpitsabo, mbola mety mitsabo izy ireo, ho anay koa mety efa manana finoana sy fanantenana kanefa tianay hanehoany voninahitra ao eo amin'ny ankonana misy an'ny ity Ezekela ity ao amin'izao ankonana Cécile Randria izao. Jesosy eo nitalao manokana aminao amin'izao fotoana izao, satria ianao ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana izay nijery anao dia sitrana mijery anao izy, mandre ny teninao ary miombavaka sy trano manokana izy amin'izao fotoana izao mba ny voninahitra ao ny sandrana. Nitalao manokana aminao koa ny amin'ny ankizy sy ny fiarahamonina misy azy mba hifarimbona atoky fa manana anao izy ireo, satria ianao mijery ny ankizy tsirairay avy. Maro no tiako angatana ho azy manokana nefa aoka ny voninahitra ao ny sandratra amin'ny ankonana eo, fa tononona ny vavaka noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, mba tonga anay ho lavitra ny fahafatesana, mba tonga anay iriaria ao amin'ilay lanitra vao sy tany vaovao, amin'ny toerana tsy misy izany fanaintainana izany. Mba tonga ny Ezekela ihany koa atsapa fa nikasika azy ianao ary ahita fifaliana ihany koa izy. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Amen.